ahoana marina. Zavatra tsy fahita tao anatin'ny 80 taona hoe. Tanteraka tokoa ny zavatra tsy mbola vitany teo aloha tao anatin'ny 80 taona. Saingy miseho amin'ny endriny mihiba fa tsy miabo ankehitriny. Tena nisongonana tato anatin'ny 3 taona za izany. Kolikoly, dosie maloto, fitondrantena miteraka resabe, vavatsiambina, tsy vaiza mitantana, fahantrano, toe-karena mihiba, tany ahorony vahiny, manam-pahefana, mpangoro-karena tapiotra, mpitondra fanjakana, tsy malaiko diso. Tsy mbola nisy tao anatin'ny 80 taona tokoa ny tahaka izao. Mba nanao ny tsinety sy mba nanana ny fadisony ny mpitondra ny fanesy. Fa ity ny tena tompon-daka. Tena mbola tsy mety voasongona sy voafafa ilay fanambaniny vahiny tamin'ny andro ny tetezamita hoe sans qualité. Efa tena tototry ny tsikera ataony olona fiomehezana sy fanalanandro sisa ny olon'ny governemanta sy ny tompon'andraikitra ambony sasany, ary tsy vao tamin'izao governemanta hosoloina noho ny taotry ny fitsipam-pitokisana na ny motion de censure izao izany, fa efa hatramin'ny tsanganana ilay governemanta sy ny fitondrana mihitsy. Tena mbola mahatoky sy miantehitra hatrany ve ny fanjakana, fa vahoaka efa tsy hetsika intsony ireo na inona adalana sy agegena ataony. Tsikatra ho miakatra trano ny lentany afera sy ny kolikoly eto amin'ny tany sy ny fanjakana, ary efa tena tafahoatra. Niainga tany amin'ny volana ampiasaina tamin'ny coronavirus no tsy mazava ny fandaniana amina miliara io. Misy nanao ampamoaka ihany koa ny CNAPS na ny Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. Rehefa kelikely mety ny vola ao amin'ny banky fohy be no isy androkambongadina. Saingy olona avy tao amin'ilay sehatra na ministera no mamoaka ny zavatra efa tsy zakany intsony. Ny fianakaviana ikipy amin'ny mety ho endriky ny fandrobana ny volam-bahoaka toy ny tao amin'ny ministera ny fahasalamana. Saingy ny fanampenam-bava tamin'ny alalan'ny fanenjehana sy ny fanamelohana ara-pitsarana ny tena natao. Io ihany koa fa vaky ny raharaha CNAPS izay zolo ny fanjakana ny mandiso sy mitondra fanamarinana mazava sy mitombona, fa tsy mbola fa mahanandalitra. Saingy ao raha matomy ny mangina sy manenjika izay everiny, ona maky ambatolampy ny afera no hiazakazana. Tena sokajina ho vendrana sy badra hodra ary anaovana taingombozina mandrakariva ve ny vahoaka malagasy? Aiza ve ka sady efa tsy voakarakara ny lafin'ny toe-karena sy ny sosialy, satria miasarotra isanandro ny fiainana, kanefa dia mbola vola kely itsinjovana no avy ny afaka 20 na 30 taona no mety misy mangalatra ao anatiny indray mpimaso. So mba efa diso tafahoatra loatra ny filalaovana afo ka tsy ho zaka ny firehetany. Ohatra azo raisina kaiky amin'ny fomba fanaovana andrana teknika ny fitantanana ity firenena ity ataon'izao fitondrana izao. Ny zava-nisy momba ny resaka valizy misy kodiarana iny vato iny. Ora vitsy taoriny nilazany tamin'ny fampalalam-baovao fa fanapahan-kevitra noraisina tamin'ny filan-kevitry ny ministra ny 27 febroary taona 2024 ny tsy fahafana mampiasa valizy misy kodiarana na ny valizy arolette, satria ny 700 tamin'ny trafikana arem-pirenena de tamin'ny alalan'io dia nivady dela tanteraka ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro Tinoka Roberto avy eo. Nivadika indray hoe tsy misy fanapahan-kevitry izany resaka zany sy ny ordinatera portable tao amin'ny filan-kevitry ny ministra. Isana namafio ny pejim-baovao mpomba ny fitondrana izay isana nitrikitrika ihany koa ny ministry ny famantarana ny toetrandro sy ny fitaterana io. Rehefa avy eo dia nilaza indray ity ministra ity raha niakatra tao amin'ny fahitalavim-panjakana TVM fa tsy fanapahan-kevitra tao amin'ny filan-kevitry ny ministra indray, fa taratasy échange administrative fotsiny iny, izay taratasy nivoaka iny fa tsy mbola nisy filazana ofisialy avy amin'ny fitondram-panjakana. Rehefa tena dinihana nefa ilay noty nivoaka sy miparitaka de toa miendrika zavatra efa ampiarina fa tsy zavatra vao hiadinkevitra. Ny marina dia efa nisy ny fiarovany coordonnateur général de projet any ministère fa tsy avy amin'ny ministera iny ary mila atsahatra ny fanenjehana ny ministra. Tampoka teo
ilay ministra mihitsy no laza fa zavatra tapaka atao anatin'ny filan-kevitra ny ministra. Ny tsy fahafahana mitondra ny valizy misy kodiarana amin'ny entana enti-tanana. Mbola nampiny fa voarara ihany koa ny solosaina. Endrika tsy fahamatorana, tsy fahavezana ny asa, to mampibaribary sy mampatsiahy ny fanasokajin'ny vazaha tamin'ny tetezamita hoe sans qualité. Afa baraka tanteraka ilay ministra, fa afa baraka manaraka azy ihany koa ilay fanjakana. Miariary fa tsy voafehin'ny fitondrana ny asa zay nampendreketana azy. Raha zoina amin'ny toedra raha io sy ny zavatra efa nisy teo aloha. Lozika ny fanesorana azy ao anatin'ny governemanta, na de fa fambaraka ny fanjakana fotsiny azy. Ankoatr'izay, voatontonona tamin'ilay raharaha trafikana safira 520 grama teny ivatra any koa ny fa 17 ny volana oktobra 2024 ity ministra ity. Raha ny voarakitra ireo ampamoaka isan'ambaratonga sy masaringotra ny ministry ny fitsarana teo aloha Imbiky Erlaza. Voalazany ampamoaka fa nandoa 700 tapitrisa ariary ireo karana ireo, saingy mbola voasakana ny entana, ary nitady lalakafa tany amin'ny ministry ny fitsarana tamin'izany. Tsy voatery ho mariny ireny, saingy tsy mbola nisy ny fanadisona ofisialy na fitoriana momba ny vaovao tsy marina nataony mpanao ampamoaka. Asa mba efa nisokatra ve ny fanadiadiny ireo rafitra misahana ny kolikoly? Sa mbola matory ny Bianco sy ny Samifine? Ene, zavatra tsy fahita tao anatin'ny 80 taona tokoa izany. Izany hoe Bianco sy ny Samifine miainy sy mijery fotsiny ny resaka kolikoly miompiampana tahaka ireny. Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?